Iverina eto an-toerana isika ao anatin'ny vaovao mahakasika ny lafiny ara-barotra taona somary natoritoriana ny taona 2024 raha ny voalazan'ny filohan'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo raha ny tokony ho izy mantsy dia tokony tapitra tamin'ny janoary 2024 ny fampitoana iasan'ny mpikamban'ny birao na izany aza nefa dia nisy ihany ny zava-bita raha ny taona lasa iny no resana araka ity tatitra hoentiny Claudia Rasolosan ity. Voafetra ihany ny asa izay afaka nataon'ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria Antananarivo ny taona 2024 raha ny voalazan'ny filohany Andriamatoa Jean-Martin Rakototsafy raha nanao ny jeritodika ny taona izay nivalina iny ny tenany. Na dia izany aza dia maro ihany ireo zava-bita raha ny fanamariana izay noentiny. Ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria aloha no resantsika dia ny taona 2024 io zany somary taona ataoko hoe natoritoriana ihany. Ny antony tsotra efa tapitra tamin'ny janvier 2012 ny tena atao hoe mandat ny membre de bureau sy ny assemblée générale zany efa tokony misy fifidianana. Tsy nisy moa io ary nisy ny fepetra ndraisina hoe manohy ny asa ohatrany andavanandro ihany zay fa voafetra. Tsy misy zavatra hoe investissement ngeza be azo atao, tsy misy zavatra tena atao misongadina azo atao raha tsy mahazo ny avian'ny ministera. Zay toe-javatra zay somary nanimbanimba ihany an'le fandrosoana. Na izany ary nefa ataoko hoe tsy hoe natory dia fe natory tena natory tsy sinina natao. Maro ny zavatra vita tamin'ny taona iny na izany ary anisan'izany ohatra ny fanaovana formation zay natokanay ho an'ireo entreprise, ny mpiasa any amin'ny entreprise moa zany amenay formation fa tsy ny hoe zay olona rehetrarehetra formation diplomate zany tiako lazaina. Ny manarakaraka an'izay koa teo koa ny fampandrosoana an'ireo fanokafana na fampandehanana ny reo antenne any district. Tao anatin'izay koa dia nanomana zay mikarakara le projet atao hoe bazar mada. Projet bazar mada io zany dia système d'information sur le marché zay moa ny etsona azy. Zany hoe ifandraisan'ny entana, ny fampahafantarana ny entana misy sy ny vidin'entana amin'ny toerana manerana ny région Antananarivo na nomboana azy fa raha ny tena marina dia ananika ny Madagasikara ray manontolo. Io projet io sy niaraka tamin'le efa voalazako tao le oza hoe fanokafana ny any amin'ny district dia rahanay amin'ny projet prospéré zay vatsiny fida vola zareo raha ataony koa moa zany efa manomana ny fanamperan'ny projet satria projet io dia tokony farana amin'ny 2015 dia efa mapepity zany mametsy kelikely aty amin'ny chambre de commerce azy zareo ny asa nataony mba azona manohy azy ireny. Raha toa ka mandeha soma tsara ny raharaham-pirenena dia ilaina ny resaka fampiofanana mba ahafahana miroso amin'ny fanarenana ny toe-karena. Andraikitra iray sahan'ny antenimiran'ny varotra ny fanomezana fampiofanana ilain'ny mpandraraha. Raha teto amin'ny antenimiran'ny varotra Antaninarenina no nanaovana izany dia fantatra fa osokafina ny tranon'ny antenimiran'ny varotra etsy Antanimena ary misy ireo manam-pahaizana manokana avy any ivelany ho avy eto an-toerana amin'izany fampiofanana samihafa izany.